nazo ny anjarany tamin'ny fampiofanana amin'ny sehatry ny informatika ireo tanora malagasy fampiofanana izay nahafahan'izy ireo nanatevina ny fahaizany mikirakira ireo tranokala sy ny site web amin'ny solosaina fanatetiana. Intelo ny ataony izao no nanampy ireo tanora sy ireo tsy anasa eto an-toerana ny boîte.com izay tambazotra iray mikarakara etika mahakasika ny fahaizana mifehy tranokala isan-karazany sy ny fikirakirana ny informatika eto an-toerana. Misy arak'izany ny mpiofana ireo tanora eto Madagasikara sy ireo izay liana amin'ny sehatry ny informatika ka misafidy lohahevitra iray izy ireo anaovana ny fiofanana. Maherin'ny 200 ireo tanora nandray anjara tamin'izany sabotsy lasa teo. D'être venu. En fait, l'objet de cet événement est de pouvoir réunir les différents acteurs de l'Internet à Madagascar. En fait, l'objectif, c'est de pouvoir montrer à la communauté internationale que de nombreux informaticiens ont des fortes compétences dans les métiers de l'Internet. Pourquoi? Parce qu'il manque plus de 100 000 informaticiens en France, il manque plus de 1 million d'informaticiens à l'horizon 2020 aux États-Unis, ça a été publié dans le Wall Street Journal, et aujourd'hui ces grandes entreprises ne trouvent pas les informaticiens compétents pour pouvoir réaliser leurs gros projets informatiques. Et l'objectif, c'est de pouvoir leur exprimer qu'à Madagascar, il y a aujourd'hui de nombreux jeunes. Donc en fait, on organise aujourd'hui ce qu'on appelle un e-marketing event qui est organisé par boîte2.com où il y a des tables rondes et les jeunes peuvent échanger entre eux, montrer leurs compétences. Ensuite, on a un compte-rendu de l'e-marketing event. D'ailleurs, je vous invite à venir. Ils vont faire le compte-rendu de leur table ronde qui va ensuite être publié sur le site boîte2.com pour que les grandes entreprises comme Google, Facebook, Microsoft puissent se dire, bah, tiens, oui, il y a des personnes qui sont vraiment très compétentes à Madagascar. Donc on organise cet e-marketing event avec ces tables rondes, ce qu'on appelle des barcamps. Et juste après, on va avoir un speed recrutement. On a déjà plusieurs entreprises qui sont présentes ici, qui ont une table, et les jeunes vont pouvoir directement proposer leur CV à ces entreprises. Et c'est entièrement gratuit. Ankoatran'ny fampiofanana maimaim-pona izay azon'ireo tanora dia misy ihany koa ireo orinasa vahiny izay mampiditra mpiasa ao amin'ny orinasan'izy ireo amin'ny alalan'ny fijerevana ny traikefan'ireo tanora mandritry ny hetsika tahaka izao. Mbola hisy ihany koa ireo orinasa vahiny no ametraka ny orinasany eto Madagasikara ka ho isan'ny tombony ho an'ireo tanora malagasy ny fanampiana sy fahaizana mifehy ny informatika tahaka izao. Mbola hitohy hatrany ny hetsika ka amin'ny 25 volana Septambra izao ny fotoana manaraka.